Mahagaga ny fikotrokotrok'Andriamanitra amin'ny feony, manao zava-dehibe tsy takatra ny saintsika izy. Joba 7:30. Ny sabata andro fahafito, andro fitsarana no tendren'Andriamanitra ho tandremany zanany. Ny olona hafa firenena rehetra izay manana an' Jehovah ho andriamaniny sy te hanompo an'Andriamanitra. Miodikodina eo any ny loha hevitra ho dinihitsika. Manan-danja io, manana ny maha izy azy, ary zany no mahatonga ny tsika hanafatrafatra hiresaka momba an'izy io. Rehefa tonga ny andro farany famaranana an'izao tantaran'izao tany izao, dia karazan'olona roa ihany no misy. Dia olona izay matahotra an'Andriamanitra sy izay tsy matahotra an'Andriamanitra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia mitandrina ny didin'Andriamanitra ao anatin'izany sabata. Io zany aloha hevitra lehibe izay hifandonan'ny Satana sy ny mpanaraka an'i Kristy io resaka sabata io. Ary Satana io dia fetsy, tena fetsy amin'ny fomba izay resy lahatra no andresen'ny lahatra n'izao tontolo izao mba tsy hitandrina ny sabatan'Andriamanitra. Joba 7:35, efa novakitsika tery am-piangoana izy io. Mampatsiahy antsika andro arabakiteny ny sabata. Mahagaga ny fikotrokotrok'Andriamanitra amin'ny feony, manao zava-dehibe tsy takatry ny saintsika Andriamanitra. Rehefa nanonona ny lalàna tao amin'ny tendrombohitra Sinay ho an'ny Mosesy Andriamanitra, dia toy izao no teny nampidirany mahakasika ny lalàna faefatra. Mahatsiarovany ny andro sabata namasina azy. Rehefa io ihany zany no hafa kely eo amin'ny didy folon'Andriamanitra. Didy voalohany aza manan'Andriamanitra, aza. Fa ny didy fahaefatra sy ny didy fahadimy ao amin'ny lalàn'Andriamanitra no hafa kely ny fanombohana. Didy fahaefatra dia manao hoe mahatserovana andro sabata namasina azy. Didy fahadimy dia hoe manajà ny rainao sy ny renao. Ilay didy fahadimy dia mandidy, tena impératif mihitsy zany, manajà ny rainao sy ny renao, tena mandidy. Fa ny sabata dia ohatran'ny hoe mampatsiahy, hoe mahatsiarova ny andro sabata namasina azy, mahatsiarova. Fa maninona natao hoe mahatsiarova? Voalohany indrindra dia izao, fantatr'Andriamanitra fa mety hanadiny ny olombelona any aoriana any noho ny toe-javatra be dia be. Indraindray mety ho vaina mihitsy ilay izy amin'ny taranaka mifandimby be dia be nge, nefa maty ny fahamarinan'Andriamanitra satria tsy niampita ilay fahamarinana, tsy nampitaina tamin'ny taranaka faramany, dia maty teny anjevony teny, teny antsefatsefaky ny fiainana teny, dia tsy fantatra intsony, ohatrany hoe gomaina dia tsy hita intsony. Hoy Andriamanitra hoe mahatsiarova. Noho ny fanadinoana amintsika olombelona dia napetraka Andriamanitra amin'ny didy folo, mahatsiarova. Ry Malagasy io, ry Frantsay io, ry Amerikana, tandremo, aza adino, tandremo adinonareo. Inona le tandremo sao dia adino? Ny sabata anamasina azy. Ny antony faharoa mahatonga an'izy hoe mahatsiarova dia izao, fantatr'Andriamanitra fa hisy fahavalo hanitsakitsaka hanova ny sabata. Dia hovaina mihitsy ny sabatan'Andriamanitra, le andro fahafito no hovaina, dia hoy Andriamanitra hoe mahatsiarova. Mahataka-davitra ny ety Andriamanitra ety, efa mahatsinjony ho avy Andriamanitra. Ny teny rehetra ao anaty Baiboly dia misy heviny sy dikany avokoa nanoratan'Andriamanitra azy. Eny manao ny asanao sy anaovanao ny rahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanako lahy na ny zanako vavy. Eny mananaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ambany ranomasina, sy izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no tain'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Ny andro sabata, ny fiakofana amin'ny andro sabata dia marika fa Andriamanitra namorona n'izao tontolo izao, mpamorona n'izao tontolo izao. Ka raha ekentsika fa mpamorona izao tontolo izao Andriamanitra, dia ny andro sabata no aniversera ahatserovana an'izany famoronana izany. Tsy miainga tamin'ny fivoahana amian-dalana isika, atao kely dia ny lehibe, dia niondrika, dia nitraka, dia lasa olombelona. Tsy izany namoronana Andriamanitra any olombelona izao tontolo izao, fa noforonon'Andriamanitra. Ka ny sabata dia aniversera ny namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ka raha manaiky an'Andriamanitra ho mpamorona isika, dia mankalaza an'ilay aniversera dia ny sabata izany. Izay ny foto-kevitra voalohany. Ny foto-kevitra faharoa dia izao, Andriamanitra
mpamorona antsika. Andriamanitra mpamonjy antsika. Andriamanitra nanavitra antsika. Ka amin'ny andro sabata dia fotoana ahatserovana ny fahafatesan'i Kristy tao am-pasana mitsahatra, ary io fahafatesana io no famonjena antsika rehetra. Ny fahavalon'Andriamanitra dia miampangan'Andriamanitra ho mpanao didy jadona, mpanao raha matahora, ary mpanery antsika hitandrina ny sitrapony. Andriamanitra ny fafitiavana dia manome antsika ny fahalalana hitandrina ny sabata. Raiso alaivo sary an-tsaina ange hoe rehefa tonga ny andro fitsarana, rehefa tonga ny andro tsy fiasana zany, jour férié, tezitra ve tsika? Tezitra ve? Inona ko ary ty jour férié fitsarana ity? Tsy tokony miasa foana aoka tsisy zarantsika raha mba ho jour férié foana. Dia rehefa tonga ny sabata andro fitsarana dia ho tezitra amin'Andriamanitra ve tsika? Inona ko ary ty andro fitsarana izay hitsarana amin'ny asa? Tokony hahafaly ny mitandrina ny andro sabata. Mampahatsiahy antsika ny andro sabata fa andro ara-baky teny, fa tsy hoe andro ara-paminaniana, tena andro ara-baky teny. Sabata, andro fahafito, andro fito amin'ny herinandro. Dia hitandrina ny sabata isika. Ao amin'ny Joba 7:7-8 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Mahagaga ny fikotrokotrok'Andriamanitra amin'ny feony, manao zava-dehibe tsy takatry ny saintsika izy. Ity andro sabata ity mahasalama hifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny fomba feno. Andeha hanararaotra n'izany fotoana izany ary sika, ka dia ho fifaliana ho antsika raha mbola misy koa sabata. Hivavaka isika. Tompo tsara ny an-danitra, misaotra anao izay fa nomenao andro fitsarana, andro sabata. Anala ireo tebiteby, rarin-tsaina, avy-zanana, ary atonga na hifantoka any aminao ilay Andriamanitra mpamorona. Tompo tsara, misaotra noho izany fanomezana lehibe izany, ary ampio izahay, ampianaro mba hitandrina ny sabata araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Kristy zoko malalanay no anonona ny vavaka. Amen.